Merci. Fona katsizara kominulu wapafani no manokanga teko anole temai sitokanga manungu kunyami zami engino Tava kwa nossa machaskilo Baby Tava con noci voglio ni contera Amati fona bebe non premiera Puti camino sale ci fa Na yama selvo fatisa solo no Sa pollution gotta like a vow Ona ci tera cari hurma solo no Baby Ona ci tera cari hurma solo no Santiano No le tengo di poco mai Una cazzara come dulu Papani no tengah tego I know le tengo di poco mai Una cazzara come dulu Papani no tengah tego Manungu kunyanza masaki nipuera Siulu fatani famangani vala Kunifanyia katika mbali je Fumi tukwe kila noza Kulipip ikula neya Ona sitera kanyulu masuga no Yeah Ona sitera kanyulu masuga no I know that they know easy talking Funa katsizare kominulu Wafafari no tengah tego I know that they know easy talking Funa katsizare kominulu Wafafari no tengah tego Kwa kila noza Ulipip ikula neya Ona sitera kanyulu masuga no Yeah Oh, sitera kanyulu masuga no Santiano I know that they know easy talking Funa katsizara kominulu Wafafani no tengah tego I know that they know easy talking Funa katsizara kominulu Studio Rico Nandea nititita naruza Utina hita karana Yeni nyara kaminulu maruza Utina hita karana Miwo efabe Ndegi uantiji Tina hita karana Napika
Diciamo numero zauti marita cara anawi Allah dengan zinu safiri Allah dengan rasa era bese Allah anawi determinare Allah I know it. 나로 나의 자비다 신나기다 따라하노 부활의 자비 아장형 비다 신나기다 따라하노 와자고 내가 찾던 일티 신나기다 따라하노 에사 기사간 니 떼지 떼지 세보서 사무슨 나무 Allah não tenha zinu safiri Allah minha raça era bese Allah I know you determinare Allah I know you. Noi fanani kono iti fuku zai tsatini itipona nananguta kati zai laya fumpitiana ni buibu katsana nyafana Rifitiana kuriet come così fet wow iria non è cosa futura ilaisa ti chiamavo come conifitiana con aianavo Let me chiudere la chiudere via la not the same, not the Inuk famiglia il mamma pifanina nell'antina si fa pur mai che alla ma fidai tata Zinafia na kafina Tulani amamina Mikirina taranati Fitiana mati meti mati Modeli Mandaki zai duri life ti Ti chiamavo Come conifitiana con aianavo La mia chiurina nati chiuri via
Se o morire sai fa campanai Giza na katsakanany anay Sasapon'ireo izay tikiasa Miandava Come iniziato ai janau Lei chiudere la Denare Palmerabadika rehetra tiako ianao ary mampisenty ny foko ary ianao no hiazakazahako isaky ny 2 andro anaovana an'ity émission ty ka dia amiendrika an'izany ianao dia ajao le émission antsika fa itinao antsika dia tsara ajaina ary apetraka amin'ny tokony izay ametrahana azy. Ametraka lumière anankiray fotsiny fa tsy mifandanja le jiro satria misy maizinila le izy azafady tompoko. Zay ahy dia mba somary mazavazava le izy dia ohatra somary maizimaizina ka miarabantsika rehetra ary faly indray mifankahita amin'izao arivo izao tiaka ianao ozy izy ary ianao no tena izy ozy izy avanary ty jiro ty zany azafady tokoa ianao no tena izy ozy izy teo i taisimena dia nivaliany Rizady koa zay hery zay tsy mbola nahita takanao ozy izy ary za koa ohatran'izay tsy mbola nahita ohatran'ny vahoaka malagasy ka hoe andeha ho atakaliko vahoaka hafa ny vahoaka malagasy io no men'Andriamanitra anahy ary io no ary kolokoloko tsara ary ataoko izay ahatsara azy. Androany tsika dia resaka tantasika momba ny fandraisan'olona momba ny hoe ahoana ny malagasy amin'ny fandraisan'olona, ahoana ny malagasy amin'ny toe-tsaina sy ny toe-panahy. Satria raha ny tenako izao dia miaina amin'izany androany tao anatin'ny fotoana maromaro, tsy hoe maromaro fa indroa na intelo zay ary indroa intelo miverina tamin'ny toerana io dia afa-po satria tsy nieritseritra hoe ohatran'izany ary tsara ny manamarika
ny zavatra mitranga rehefa ohatran'izany rehefa mety de lazaina ary tsy hoe raha hiteny momba an'ireo olon'ireo a de lasa indray roay indray le olona fa misy zavatra tsy maintsy tenenina. Ao anatin'izay tantasika izay ihany koa tsy maintsy lazaina ihany koa ny zavatra manahirana ny malagasy aty Frantsa aty a, ary inona ny tena ilaina ny monde justice raha tena atao ny resaka zany amin'ny zavatra atao tsy ny zavatra rehetra resahana aty Frantsa aty. Akoron'Olay mbarakaly. Ary fahatelo de ny FDB voteatikevitra lehibe anankiray izay ho velabelarintsika eto de momba ny hoe fantatra zany zao iza ny tena mpanagadra ny malagasy, iza ny mpanagadra n'ireo homme d'affaires, iza ny mpanagadra n'ireo mpanao politika, ary iza ny mpanagadra an'ireo mpanohatra sy ny olona sendra tsy manaraka ny teny sy mibaiko ataona olona anankiray na roa. Amin'ny alalan'izany nahafantarantsika hoe iza zany ny tena tompon'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tonga de efa fantatrareo hoe olona roa no tompon'ny Madagasikara ary olona roa no manjakazaka ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Olona roa na telo ihany ka de ho resahantsika eto zay any amin'ny famelabelarana. Ndao ary. Ny malagasy sy ny fandraisan'olona. Ny malagasy raha ny tena marina tena tia mandray olona, tia mandray havana, tia mandray fianakaviana, tia mandray indrindraindrindra aty amin'ny tany lavitra tia mandray amin'ny mpiray tanindrazana aminy, fa zavatra roa na telo no manakana ny malagasy tsy fandray. Ka io no velabelarintsika io. Ny tsy fifandraisan'ny malagasy voalohany de ny politika aloha voalohany indrindra. Satria misy tonga de napetraka mihitsy zany tany amin'ny taona, nanomboka tany amin'ny taona 2000 ny politika hoe rehefa tsy miaraka de tsy afaka ny hifankatia. Nanomboka tany amin'ny taona 2000 hatramin'ny nisian'ny hoe Azalambo nisian'ny politika tsy mifampiditra trano, politika adilahy, ary adilahy tena mamenatra, miady isaky ny fianakaviana, miady isaky na ny tokantrano ary lasa mizara mihitsy ny tokantrano, misy hoe ianona pro-andranina ary ny fianakaviana hatrany am-piangonana. Hita koa zany hatraty andafy aty. Politika zany ny voalohany. Ny faharoa ny ara-bola. Matetika ny manana dia tsy tia mifandray loatra amin'ny tsy manana. Ary ny tsy manana koa dia matetika menatra ny mifandray amin'ny manana. Satria ny manana dia misy karazany roa koa ireo manana. Misy manana mitsinjo mantra, ary nefany ao ireo mahita succès amin'ny fitsinjovana mantra ka mazoto ery, ao ireo voafitaka dia midona mirindrina amin'ny zavatra atao dia akivy ihany. Ao koa nefa le tsy manana tena matahotra fotsiny izao, ihaonana ifandom-baravarana no sady menatra fandom-baravarana amin'ny manana. Dia ny fahatelo farany mampiray amin'ny malagasy na mampisaraka amin'ny malagasy dia ny finoana. Mampisaraka amin'ny malagasy zao ny finoana hoe ianona katolika dia ianona protestant, ianona silamo, ny aty tsy mahazo manambady silamo, ny roa tsy mahazo manambady protestant, tsy mahazo manambady katolika, ny adventista, ohatran'izao. Eo koa zany anankiray. Fa izay rehetrarehetra raha bangona tokana, asorina daholo izay rehetrarehetra rehefa hoe
tena tsisy an'izay zany dia matetika amin'ny malagasy rehefa mifankahitana eny an-dalambe ara dia tsy mifampiaraba fa miandry ifampiaraba dia mifampivandravandra dia mifampiavinavina kanefa tsy izay le izy tsy avona le izy na hoe avy amin'ny hoe miavoavo fa ny malagasy koa sary-kenatra de nature tsy ny malagasy mihitsy zany nandeha hanao premier pas amina zavatra anankiray ary indrindrindrindra ka izy samy izy raha ohatra ianao manao premier pas amin'ny malagasy de lasa ridicule ianao satria tonga de ohatran'ny mahany izy ary ohatran'ny mihafahafa aminy hoe tonga de tsara fanahy be le olona iny tandremany fa mety misy zavatra ao zay ny malagasy zay tsy mahazatra amin'ny malagasy mihitsy zany le hoe tonga de misy olona manolotra tanana tsy manolotra tanana mandray tanana akory fa manolotra fitiavana ampirahalahiana zany na hoe amitia zany ny tiana tenenina na fihavanana na aty andafy na ny Madagasikara ny malagasy dia mifampilonjolonjo indrindrindrindra moa fa any amin'ny kapitala tsy de misy malagasy mitsikitsiky zany any Antananarivo raha pitsony ianao rehefa mivoaka de jereo daholo ny malagasy manodidina anao ao amin'io Antananarivo fa de mifampilongolongy fampilanjalanja samy miasa amin'ny sainy amin'izay mampiasa ny sainy no ny fiainana sarotra no ny fiainana manahirana no le paramètre anyteneniko teo hoe mamahana be ny any sao de katolika reny sao de protestant reny sao de slamy reny mpanan-kareny reny tsy mitovy amintsika reny mahantry reny tsy mitovy amintsika reny mapary reny fa tsy mety amintsika fa tsika tim reny fa tsy mety amintsika kama misy an'izany zany le fisaratsarahana be ny eny eo amin'le fiarahamonina malagasy de zao zavatra teneniko anareo ny tiako hiaviana de zao naturellement gentil ho an'ny malagasy tsara fanahy fa naturellement koa saro-kenatra amin'ny malagasy timide de lasa mieritseritra raha tsy manao analyse tsara ianao sy mifandinika hoe eritreretinao hoe fampiavina amin'ny malagasy tsy mifampiavina amin'ny malagasy tompoko fa somban'le toetra misakindrokindro ninonino nataon'ny malagasy de misy zay toetra misakindrokindro zay efa hita zao izy fa te hisotro an'le coca tonga ohatran'le olona de oka saika oka zao ka hita zao fa te hisotro an'le Glen izy de za zay efa tapa-bolana ray volana tsy nisotro toka hita zao fa te hihinana an'le mortadelle izy de oka rehefa sahirana nareo oka rehefa hanina zao le olona ve hiserviranao an'io le olona ve hitondra an'le coca hoentinao atokantranonao na ohatran'izany matoy netiny tao tsy sahirana izy fa maninona raha atao kolona le zavatra de tonga de zay ao anatin'ny saina ny tenenina sy zay ao anatin'ny fanahy hoe saotra reo olona fa tsara be ty coca ty fa tena mety amiko ty saotra reo olona fa tena tiako le whisky tiako ty le Glenfiddich ty saotra reo olona fa ty le mortadelle ty koa tena tiako ty fa de mba mialatsiny aloha fa za tsy isakindrokindro tsy malagasy zay satria ny zavatra apetraka ao anatin'ny éducation malagasy de hoe rehefa tonga anetran'olona de maiza manaja tena marina aloha zay tokony anaja-tena rehefa tonga anetran'olona kanefa na izany naty zany koa lasa ridicule rehefa misakindrokindro lasa ridicule koa rehefa misakindrokindro ka izay zavatra zay zay le toetra naturel le misakindrokindro zay no lasa toetra national toetra amin'ny malagasy national eo no mahatonga an'le malagasy manao hoe rehefa malagasy no miteneny non de oui zay tu veux plus manger
oui izy ny malagasy. Dikan'izay amin'ny malagasy de hoe tsy hihinana tsony izy. Or nefa ny tokony famaliana azy tu veux plus manger? Non, je ne veux plus manger. Fa rehefa malagasy no miteny hoe oui de non zay indraindray. Ary rehefa malagasy no miteny hoe non de oui zay indraindray. Satria avy amin'le analyse de situation, le amin'le approche, amin'le fifandraisana hoe tsy maintsy misy foana zany le complexe sy le sakindrokindro. Parenthèse tena teneniko anareo ary tena nimpressionné anao ary nafinaritra anahy. De za aloha zany tena manao velom-pisorana eto ho an'ny personnel d'accueil ao amin'ny service, ao amin'ny ambassady eo, ao amin'ny premier étage dia tsy napoziko fa raha hoe zara-koto malala de tokony hoe persona non grata zany za ao amin'ny personne indésirable zany ny dikan'izany ao amin'ny ambassady de Madagasikara ao à Paris. Karakara taratasy tao karakara inona izy teo papier administratif atao de nalazaiko anareo fa tena napagaga anao fa j'étais bien reçu. Bien reçu. Fa ny androany aloha zany de miala tsiny tam'le olona rehetra nidepaseko tao tompoko, tena maika loatra de aneka tara tamin'ny zavatra tokony nataoko le lazaiko taminareo ankeo iny, tena maika loatra tsy tratrako le izy tara tompoko, kanefa tsy midika izany hoe tsy tokony hiala tsiny na midepasy ny laharana taminareo ary tena hifonako aminareo, nalefako izay ny fialan-tsiny hoe tsy maintsy miala tsiny fa isaorako manokana i personnel ny ambassade de Madagasikara aty à Paris fa tsy nanavaka izy hoe ity olona ity tena nanao ny asany amin'ny maha-fonctionnaire azy izy, nanao ny asany amin'ny maha-technicien azy ry zareo. Ary je dis bravo. Je dis bravo. Satria manko tamin'ny andro fahiny, tany amin'izany andro transition zany, tena mijaly rehefa tonga tao amin'ny ambassade tao tamin'ny transition. De efa mamahana efa kamo mihitsy fa de misaotra anareo ry reto, tena mahafinaritra ny accueil nataonareo ary tsara ny service. Raha ohatran'io foana ny service amin'ny ambassade zany dia mahafinaritra fa je vous dis bravo et je vous félicite d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est gentil. Reo olona reo indray de tsy misakindrokindro ary mandray tsara. Eo zany ianao mieritreritra hoe aty amin'ny tany mandroso ve ry zareo de miova sa ahoana? Tia, mbola misy ihany ny malagasy aty ary maromaro no misakindrokindro. Na olona eritreretinao lehibe, olon-dehibe, lehilahy, mianatra, manana amin'ny maha-izy azy, mbola misakindrokindro. Ka izay zavatra izay lasa toetra nasional, lasa tena hoe psychologie nationale mihitsy amin'ny malagasy ny malagasy le izy de nieritreritra hoe ity zavatra ity koa anisan'ny tena manimba antsika. Eritreretany hoe zay manko mampatonga ny olona avy any amin'ny faritra indraindray tsy de mifankahazo loatra amin'le olona. Eny fa na olona avy any amin'ny faritra efa ela mipetraka ao Antananarivo ara, lasa maka le toetra n'Antananarivo koa. Ohatran'ny hoe ny olona tsy manavakavaka zany miala tsiny ny olona mipetraka aty à Paris zao de tsy mitovy mentalité amin'ny olona mipetraka amin'ny Marseille. Fa misy olona vao tonga amin'ny Marseille tonga de te hiverina aty à Paris aingana. Ary misy olona tonga avy any Marseille manka aty à Paris tonga de te hiverina any Marseille aingana. Ny tiako tenenina amin'izany dia ohatra zao olona avy any amin'ny faritra mipetraka ao Antananarivo elaela, miteraka ao izy, mananjanaka ao izy, tao ny zanany miteraka, tao koa ny zanany lehibe, de lasa maka toetra n'Antananarivo, lasa lemanao manajanaja tena, misakindrokindro,
misinobinoby somary miavinavina any amin'ny faritra nefany na olona tsy fantatrao ary tonga de ry amy 100 metatra ry rehefa mahafinaritra azy ianao tonga de akory sery iny vaovao de fa iny koa anao misadapte am'izay eo zany le izy misy mifampisitona ve le izy sa isika ny tsy te idepase an'izay le limite zay hoe inona ny tokony sakindrokindrina raha tianao le coca de sotroy raha tianao le Glenfiddich de sotroy fa lasa sahirana le olona mandray anao ao tokantranony na sahirana le olona mandray anao any amin'ny braony raha ohatra ianao ny sakindrokindro sary-kenatra ny zavatra tediavinao ara tsy hainao akory ny manazava azy fa menatra ianao mihaona amin'le personnalité technique na le fonctionnaire ianao raha ao anatin'ny asa toeram-piasanao tsy mahay manazava ny souci anao de aiza ny patron anao no tsy hanitsakitsaka anao ianao raha tsy mahay manazava akory ny zavatra tena tsy tatinao ataon'le fitondrana tsy fantatrao akory ny zavatra takinao de aiza ianao ny tsitsakitsahan'le fitondrana ianao raha mandefitra fotsiny amin'ny zavatra tsy rariny ataon'le mpitondro de aiza ianao ny tsy very amin'ny katesisy mampalahelo anie tena lazaiko anareo jereo fotsiny zao ny algérienne mety ho diso mety tsy ho diso fa par rapport am'izany atao hoe relation ohatra hoe marocanne par rapport amin'ny relation marocanne amin'ny frantsay dia tsy mitovy amin'ny malagasy mihitsy ny privilège consulaire na ny procédure azahoana visa tena tsy mitovy tompoko nisy fotoana tany aloha tany na ny sénégalais ary raha tsy diso mety ho diso fa nisy fotoana talohan'ny taona 70 tany na mety possible hatramin'izao ary nisy sénégalais tsy mila visa miditra aty Frantsa le sénégalais pas besoin de visa bon daso jerentsika eto ary raha tsy diso makany États-Unis tsy mila visa ho an'ny sénégalais question en règle accédée territoire d'un pays passeport catégorisé classement est toujours codé pays à noter toutefois que bien Bénin Burkina Faso makany Égypte zao ny sénégalais tsy mila visa makany Maroc izy tsy mila visa makany Palestine izy tsy mila visa makany Rwanda izy tsy mila visa makany Tunisie tsy mila visa makany Barbade Bolivie Saint-Dominique Haïti Philippines Malaisie Indonésie Micronésie Singapour tsika zany rehetrarehetra zany Fiji mila visa ny malagasy makany Singapour non makany Malaisie makany Philippines makany Saint-Domingue surtout makany les îles Barbade mila visa tsika makany amindreo satria any Amerika du Sud sy central ireo dikan'izany le nahatrany mpitondra atsika raha de mianahana hoe ity malagasy ty ne mba tokony mila voyage makany Togo aby tsika mila visa makany Palestine tsika mila visa azonareo zany de eo no mahatonga atsika miteny hoe tena oka rangahy zay rehefa nahita an'le aisance an'le personnel any ambassade aho hoe
tsy misakindrokindro ary tsy savilivily koa fa tena manao ny asany de manière professionnelle, manaja olona tsara, tsy miavona mihitsy ary tena serviable. Tena oka izay le misakindrokindro fa tsy mitondra antsika lavitra io. Any zany ny révolution voalohany tokony ataotsika amin'ny fiainantsika malagasy alohan'ny eritreretana anonganana zany atao hoe montagne zany. Lazainy hoe tendrombohitra nge Andry Rajoelina raha am'izao fotoana izao satria tena hitan'ny Ngia Rajoelina mihitsy ny fomba ampitahorana sy ny fomba hiconditionena an'le malagasy de tena tavela ary tena hoe eo ny raisina le malagasy am'izao fotoana izao. Zany hoe tarazo efa tao izy io. Eo le izy tsy mamenatra ihany koa mieritreritra hoe misy une partie an'Antananarivo tena mbola tavela ao anatin'ny tribalisme. Makarary an'Antananarivo raha i professeur Albert Zafy na i Didier Ratsiraka no manao défaut. Tena makarary an'Antananarivo ary ny diabolisation. Eritseretany hoe nisy restaurant motraka zay. Nareo tanora, nareo nareo nahazo taona am'izao fotoana izao tsy mahalala an'izany. Fa tsara fantatrareo zany. Nisy restaurant motraka zay ino moa ny anaran'io toeran'io, teo Ambohijatovo teo. Teo akaikin'io moskea an'ny Silamo io nisy hoe La Marquise. Tsy de be olona hoe ahoana, tsy de hoe tena mandeha ahoana. Fa de io zany ny hitan'ny ramatoa Sophie Ratsiraka natao asa ampidiram-bola. Andriamanitra anao. Vavy zany nanenjehan'Antananarivo ary lasa problème national mihitsy le restaurant La Marquise. Hoe lasa ny Sophie, lasa an'izao ty La Marquise. De asa raha tadidinareo voainkana raha même pas 3 mois zay ny tantara hoe nisy nahita izy mivady mandeha vinty miakatra amin'iny faravohatra iny. De niantso le olona hoe Fleury Urbaine, possible very Urbaine zany hoe i Sophie sy Mamo mandeha tongotra. Tena ohatrany tsy rariny Urbaine le nanenjehana an'ireny olona ireny. Raha mieritreritra anao hoe trano kely ary mbola nanofa ary izy tao, miohatra amin'le trano bevata zay an'ny Sonapar. An'ny Sonapar io trano eo Beririka io, io trano menamena be io. An'ny chemin de fer, an'ny Madarell, fa tsy fantatra zay pasipasy tao de lasa n'olona anankiray. De mikipy ary mangina Antananarivo. Marary an'Antananarivo zany hoe Titus. Tadidiko ny diabolisena ny Titus zany. Makany sipana izy eny Ambohipo. Zanaka président izy. Tsy Mercedes akory ny nentin'ny tenina hoe inona. De ny diabolisena koa le zanak'olona. Anefa ny zanaky ny hafa am'izao fotoana izao. Zanaky ny hafa am'izao fotoana izao. Mandeha Porsche. Mandeha inona, mandeha mikatona ny vavan'Antananarivo, mikipy ny mason'Antananarivo. Tsisy miteny.
tonga amin'le fitenena antsika zany amin'izay fotoan'izay mbola ao anatin'ny misy ihany koa ilay teneniko tehetra aloha hoe misy mifanavakavahana ny hoe zanaka Antananarivo sy ny zanaky ny avy any amin'ny faritra. Jereo tsara ne na ao anaty gouvernement reo. Raha vao zanaky ny faritra manao adalàna, 2 minitra dia tonga dia any misisy tosy. Fa raha vao ny zanaka Antananarivo dia mbola gardena tsara ao anaty gouvernement. Tsy misy resaka tribalisme zany tompoko fa constat. Les faits sont bien là où ny fiteny vahiny zay. Azo tsapaina amin'ny ratsan-tanana ny fisian'izany zavatra zany. Atao fotsiny raha ny engagement an'le filoham-pirenena vao tonga teo amin'ny fitondrana izy hoe vitaina ao anatin'ny fotoana fohy vao iamara Ambilobe. Vita ve izy zao? Vita ve izy zao? Fa tsy mivolamena avy any amin'ny faritra iny no misidina. Tonga avy an-dralahy isam-bolana maka azy amin'ny hélicoptère. Dia maninona? Mihetsika ve ajo? Misy mitabataba ve ajo? Hoe minisitra tsy anino tsy anino? Minisitra tsy anino tsy anino satria iajo ny tokony anao an'io. Tsy mbola nisy hatramin'izay niainana ato Madagasikara hoe sady ministry ny travaux publics no ministry ny aménagement des territoires. Tsy mbola nisy zany. Mbola manana pouvoir lavitra noho ny premier ministre zany i ministre anankiray iny. Lazaiko aminareo fa zany primature zany. Voninahitra fotsiny zany fa raha ohatra ianao te hidao primature ka hieritreritra business baky ao ianao. Ny anay zao no nanaraka tao. Satria ny budget na ny lasantsy na ninona sy ny karazany bloquen'le présidence. Tsy azo omena pouvoir matanjatanjaka amin'ny premier ministre. Fa sao dia midaladala ary tante. Eo tsika zany sakindrikindro ny andiana dia tonga any amin'ny hoe ty fa tsika misakindrikindro ty koa ne ararotin'ny olona. Ararotin'ny olona ianao. Dia zay no mahatonga an'le izy hoe jereo ne misy député anankiray zao hijaka. Dia miteny dia lasa ohatran'ny hoe izy indray no adala. Lasa ilay député milaza marina indray aho hors zalahy. Isika ity ne ohatran'ny olona seconde zone na troisième zone mihitsy. Antananarivo mahazo an'izao, Antananarivo mahazo an'zatsy. Ry zalahy raha tonga any amintsika, taperiny ny arentsika. Bois de rose, café, jirofo, letchi. Jereo daholo firy ny exportateurana membre ny cartel exportateur ny letchi. Mety sinoa sy merina ny ankabazana. Ary merina ny tena tompon'andraikitra. Tompon'andraikitra tena hoe izy no manao déo et débat momba amin'ny letchi. Izy ihany koa manao ny ambonina ito izy tao qui souffle le chaud et le froid par rapport à la vanille, secteur la vanille amin'izao fotoana izao. Dia ho avy indray koa minere. Misy dikany mihitsy natoy ny ala tao Madagasikara ny Kanadiana. Tena misy dikany. Tsy tatin'ny Kanadiana le anaovana chantage isaky ny mihetsika. Arak'ile teneniko tany aminareo hoe tany amin'ny transition nisy an'izany hoe 25 millions de dollars be zao ny tediavin'ny dralahy alaina
dia tsy nanaiky ireto kanadiana tao anatin'ny Ambatovy fa tonga dia natao compte de dépôt izy dia nitantarahana zay projet nieritrereto ny fanjakana zay sika izy no nitantana azy anamboarana projet social zany na hoe communautaire ho amin'ny vahoaka. Tsy tatany dranatsony dia nalony ny ala dia io namidy io fa zao aza diny fa ny retour de flamme amin'ny zavatra ohatran'ireny mbola tsy ho taty ihany koa ka voaka re olona ararotin'ny olona fotsiny tsika amin'ny sakindrokindro ny alo tena tsy afeniko misy olona raha lazaina indray aho hoe rapida loatra tonga dia mamely rapida sy ny karazana satria za tsy ao anatin'ny kategorian'ny olona misakindrokindro eritreretina efa na ny lehilahy gasy ary ny lehilahy malagasy na amin'ny kôtisipa ary izy indray ny mangovotra na efa 5 taona na 30 taona na za zao manana koza efa 62 ans izao tsy manambady satria inona ny antony matahotra vehivavy le ry dia raha ve koa zany tsy anambady aza resahana an'izany eka aza resahana an'izany a dia raha vao misy vehivavy manatona miaraka mipetraka aminy dia miataka izy zay zany ka extrême kosa aloha fa en général ny lehilahy malagasy rehefa andihy koty na hoe drake zany vehivavy zay dia mangovotra izy matahotra izy na iresaka amin'iny ary tena raha misy lehilahy malagasy 10 anaky 3 ny tonga dia sa hoe tonga dia foncé koa raha fa ny anaky 7 sakaletaka sakindrokindro kanika rehefa lasan'ny olona le olona tsara tarehy zay vao fosafisaina dia aratsiana dia sabotena ny fankatiavan'ny olona satria aza diny fa ny lehilahy sakindrokindro dia tsy lavitra n'le miresaka ambadiky satria rehefa sakindrokindro anao dia sakaletaka koa zany hoe katahotahotra dia tsy manao zavatra raha tsy efa hoe hita aloha ny ataon'ny hafa zany hoe ianao zany raha malagasy ny eritreretinao hoe pionnier amina zavatra anankiray dia tadio fa olona vitsy aloha nareo ny devant eo raha tsy miteny hoe tsisy olona vitsy aloha nareo ny devant eo dia rehefa manomboka mandeha eo dia tonga amin'izay ny olona zay le mahatonga na miteny amaranako an'ity tatrasiko ity hoe rehefa ao anatin'ny combat ny akama mibetsaka akama daoliny ao ary solidaire zao fa rehefa vita ny combat azo le tanjona ny eritreretina dia namana mipetraka misy olona tsika ne mpinamana tsy tadidiny lava tsika niarana anao baolina ohatran'izao tamintsika tary tsy tadidiny lava zao mpinamana tsika tena mpinamana tsika ne ray fokota averina daholo io zavatra tsy tadidy rehetra io mba ahafahana manamarika fa mpinamana dia tokony hoe hitsinjo azy zany ianao ao anatin'ny fahasahiranana zao tena ao anatin'ny fahasahiranana satria nataontsika ny levée de fonds momba frehan'ny avocat zay niteneniko iny mbola tsy ampy mbola lavitra ary isaorana ny efa nanao fa zao misy olona ny arinany tena vita mihitsy ny olona nanao mipartisipe tamin'iny levée de fonds nataontsika iny zany reny natsoina hoe akamo ny olona ao anatin'ny kombaka miaraka aminao ao anatin'ny ady mafy
natao hoe akama. Zay le nahatonga anahy teny hoe ny akama tsy mamadika. Fa ny namana le tonga ty aoriana, le opportuniste reo zany, reo le antsoina hoe girouette, reo le antsoina hoe ramasapomanga, ohatran'ireo Honoré Rakotomanana zany. Tsy nisy fitondrana ka hoe ino no Honoré Rakotomanana ka tsy teo akaiky teo ka tonga ny solelaka. Tsy nisy. Reny no atao hoe ramasapomanga. De rehefa tonga zany any ariana any ka masaka zay eritseritra tao, de iny maro anie ny namako hoe tena teneniko anareo zany hoe maro ny namako ary misy namako maromaro tena sahako miteny fa tsy olombelona. Ary tsy nahavita tena hoe tsy niexiste akory tao anatin'izany atao hoe jet set zany. Raha tsy nisy ny fanampiana natao anazy ary natao an'ireny namany ireny. Fa aiza izy amin'izao fotoana izao? Aiza ireo amin'izao fotoana izao? Na miantso anao raha tsy ataony akory miankoraze anao hoe bon courage laissez là amin'io procès io a. Fatan'izao ary fananina alefa mihitsy ny numéro. Fatan'izao ny adresy messenger anao amin'itony zavatra itony. Amin'iny indray zany ny malagasy de tsy misakindrokindro amin'iny le ramasapomanga iny. Rapida be ny malagasy de efa eo akaikinao ary par tous les moyens tsy maintsy hitany ianao, na de hoe mody invité na raha hisakafo any aminy, na hoe hiaraka sakafo aminy, de tapitapoka eo misy cadeau zany, misy ahatra tsieritseretinao zany. Zay le malagasy. Manjary inviteny ianao amin'ny batisan'ny zanany, manjary inviteny ianao amin'ny mariazin'ny zanany, manjary atsona ianao amin'ny lanonana zay tsy tokony atsonanao akory any ambadika any. Zay raha malagasy. Fa ao anatin'ny combat tsika zao. Ao anatin'ny combat zao Fleury Rakotomalala. Tsisy hita daholo le namana. Tsisy hita le namana. Tsy tisy. Maheno anao. Hoe sasany no mitetitetiky no premier ministre. De mba manofo koa zany olona zany. Mba manofo koa zany olona. Fa izy zany tsy malala hoe ianao ne namana akaiky ny Fleury Rakotomalala. De hiandry radiolina ve de handray anao ho premier ministre raha tsy olona mitapy izy. Raha tsy olona mitapy tena hoe adaly andry radiolina sy mamra vatomanga ka hoe andeha handray anao premier ministre. Malgré ny quelques députés zay misoutire volanao, makanao, miona aminao ao tranonao. Rehefa naheno an'izany tonga saina mihitsy hoe hatray. Ahoana ary zany mba filozofia ny dralahy zany? De kita fotsiny hoe eritreretina anjon'ny plasy akaposta politika. Aleo aloha le ry any ka. Tsy mifandray amin'le ry fa mamay be. Tsy mifandray amin'le ry zay fa mamay be. Za zao ambassadeur aty ananana aty. Tsy mifandray amin'le ry a. Misy ane zany le olona. Tena misy zany. Andran'le malagasy misakindrokindro zany. Sy le malagasy opportuniste, girouette. De tena faniny ianao hoe ahoana ary zany ny psychologie, ny comportement tokony atao amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ireto mpiray-tanindrazana amiko ireto. Satria tena tsy ilazany zay mihitsy izy hoe raha vao metimety ianao.
na ianao miresaky amiko io, ianao mieno io, de matsapa mihitsy hoe tena misy zany. Raha vao metimety ianao, de tonga Ramasavomanga. Reo le antsoina hoe namana. Isika ne mpinamana e. Nanomboka mahazo olona ny akamo. Betsaka ny olona miaraka amin'ny akamo aty Frantsa. Raha ny développement manaraka eo zao, ny parti politika mifanena sy miaraka amin'ny akamo, na ny parti politika zay frantsay zay tokony lojika ho partenaire ny akamo, de miteny anareo fa natamin'ny 12 septambra fotsiny ara, de fa tonga de fa misy olona voalohany izy no tonga teo, fa tany amin'ny angana rehetra izy tsy hita. De rehefa tonga izy de ohatran'izy ny tena hoe akamo. Ary reny foana matetika no manimba ny firenena ary manimba ny politika. Anatra apitaiko amin'ny akama, miaraka amiko zany zay hoe ajerijereo ihany no manodidina, fa misy tonga tapika eo, ohatran'izy ndray ny tena hoe tompon'ny toerana, ohatran'izy ny akama efa ela teo, mba sarotiny sy saro-piaro amin'ny zavatra zay niketrehanao ary niasan'ny sainao, nandaninao andro ary nandaninao vola. Ny akama tompoko hatramin'izay nanaovana zay activité natao, mbola tsy nangataka sponsor natamina izy. Fa de herim-po sy heritsain'ny akama ihany ny ady tao, nalefa tao. Ka eto zany amaranako azy de zay hoe entre amin'ny sakindrokindro sy ny sakaletaka sy ny opportuniste ary ziroety sy ny Ramasavomanga, mbola lavitra ny lalantsika raha malagasy, satria ny olona mamely atsika takan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy misalasala, fa tonga de mamely, tsy misy sakaletaka, tsisy misakindrokindro, fa tonga de zay afaty anao, nanapotika anao no tedavina. Fa tsotsoana ambavaka. Ia bingirano masingyuriti anatenga ratsiwisi Cepandro men kamnya dalana tono jare fare Fanjabatomia tikazai Tambara kuraiya uvana Kinyamleza Vumaikanona ngati Nakora tongvati ngati urava Ia bingira numa singendriti Anatenga ratibisi Japandi men amnya dalana tono jabe fare Tukwetana pidalini kutsengi na yikana Tukwetana paralini kutsengi tanila na Rasi hini tatani Rasi askutani Nami edosa Fitiavani Tukwetana pidalini kutsengi na yikana Tukwetana paralini
parariny koa tsy sainy tsy tangilana ratsy hitatany ratsy azoko tany na mianao za fitiavany Manontany tena zanakory miafaratsika reny za reniko karaha miaritra marariky za anao fatany lavoana efa zahapoana jiovana le temps zegny repasse pas quand l'heure s'en va ambilaza andetadiny anjara tsofo za mahakara Tompetsana fidaliny kotsy tsy nahitana Tompetsana parariny kotsy tsy tanilana ratsy hitatany ratsy azoko tany na mianao za fitiavany Tompetsana fidaliny kotsy tsy nahitana Tompetsana parariny kotsy tsy tangilana ratsy hitatany ratsy azoko tany na mianao za fitiavany Tompetsana fidaliny kotsy tsy nahitana Tompetsana parariny kotsy tsy tangilana ratsy hitatany ratsy azoko tany na mianao za fitiavany Ile fitiavany So tsara re mahateritra ny rahalahy zao hita amin'ny izy ty zany zero ao anatin'ny vakivakim-piainana hoe rehefa tsy manana ianao dia tsisy miraharaha mamaky an'le anaty aloha ela velonoma sy fleury maro zavatra nampisokatra ny saiko resahanao teto hatray azo mahafantarako zavatra maro havana raha misy patsa sady gory havanana ny malagasy tsy izay le izy raha mise diso indray zay teninao zay mitsoka ny francenao no araka tamin'ny vola sankaraty miliary ary tsy olona toy izany no anome lesona pesy sa mampirery René San Gérard ianao rery ny miditra eo zao dia ianao ny zay le izy bon very rakoto malala que il a été député provincial bon hiditra amin'ny satria manko zao le izy mahana manko ry zalahy am'le hoe fantatra zany zao iza ny mpanagadra ny malagasy ao Madagasikara amin'izao fotoana zao tokony ho fantatritsika fa mafy ho an'ny vahoaka malagasy ny zavatra manjoa amin'ity coronavirus ty ary mafy ho an'ny vahoaka malagasy koa nefa ny fiakaran'ny vidim-piainana mafy ho an'ny vahoaka malagasy ny voaroka miasa mafy ho an'ny vahoaka malagasy ny voaroka tsy maloha fatrano mafy ho an'ny vahoaka malagasy mahita fa tsisy afa-metsika le vahoaka malagasy
ao anatin'le faneriterena ataony ny fanjakana, ao anatin'izany deception maromaro zany ao anatin'ny firenena. Rehefa mitodika ianao ka mieritreritra ny malagasy hoe fa iza loatra no tompony nandraikitra amin'izao zavatra mitrango zao. Rehefa misy zavatra manko mitranga dia hoe fa dia nahoana loatra hoe Andriamanitra no natahotra an'izao. Zay ny fiteny rehefa tsisy valiny ny fanontaniana hoe iza loatra no nanao amin'izao zavatra mitranga eto Madagasikara zao. Fa amin'ity indray mitoraka ity misy valiny le fanontaniana hoe iza loatra no tompony nandraikitra amin'izao zavatra mitranga mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao. Misy valiny le fanontaniana. Fa taloha dia tonga dia hoe fa nahoana izay Andriamanitra no ampizakanao olana sy fijaliana fahoriana mianjady aminay malagasy, mianjady aminay amin'izao fotoana izao. Rehefa tsisy valiny le izy hoa dia tonga dia vatana direkta any amin'Andriamanitra le valim-panontaniana na le fitarainana. Zany hoe tsisy valiny le fanontaniana fa tonga dia réaction naturelle, tonga dia fitarainana, ary fitarainana sous forme na accusation. Andriamanitra ao anatin'le tantara sy ao anatin'le filma zany efa dia nahoana loatra izay nampizakanao an'izao fahoriana izao. Ity nefany misy valiny le izy ary tsy niditra tamin'izay ny malagasy dia nahoana loatra hoe nampitondranao izao fahoriana izao. Fantatry ny malagasy iza no mampijaly azy, iza avy ireo mampitondra fahoriana azy. Satria ianao rehefa miresaka, rehefa mifanakalo hevitra amin'olona na amin'ny telefona na amin'ny messenger na amin'ny fa roviana ihany ny tena hetsika e, roviana ny tena action e. Fa tsisy hoe eto ambavaka izay malagasy, eto ambavaka izahay aty an-tanindrazana fa fanontaniana sous forme na doléance hoe roviana ihany ny action fa efa tsy andro intsony izy ity. Fantatry ny malagasy zany raha ohatra fotsiny eritreretany tao anatin'ny 2 taona zany zao. Aoriana kely manko anao fety ny Saia sy ny Ndao miaraka amin'ny hoe izany ve satria nahatratra 2 taona amin'ny volana novambra any zany 2 taona novambra 2018 tsika no nanomboka 2019-2020 2 taona amin'ny novambra tsika zany. Mba eritreretany ny olona niresaka tamiko sy ny niady hevitra tamiko tao anatin'izay tsisy na iray raha miteny hoe ka tsy fantany mahatonga ny fahoriana mijaly sy voadona mafy ohatran'io. Fantatry ny malagasy hoe ngabitro sy ny tompony vato bleu ary calamity Jane raha misy dia misy zany eo amin'ny 3 ohatra zareo dia ny miaramila sy ny zandary sy ny mpitsara no bras armé. Fa raha ireo 3 reo zany 4, 5 ny 4 baka ny Ratsirahonana no tena tompon'ny combat, tsy ny combat ange Alban akory fa tompon'ny famelezana
ary mifanagadrana fampiororona ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ndao raha isika ny ka anankiray voamalomaly, ny ka Androly, merci. Samina entsika hoe ny teniny ary ny taraina le avoka hoe ny fitsarana no tsy vonona fa tsy izahay. Samina eno an'izay daholo tsika. Tena moa tsy maintsy manadiady hoe sao dia mba tsy rariny kosa mila fitandremana ny zavatra teneniko eto satria mety haningotra olona amin'ny asany. Fa rehefa nanao ankety na investigation tany amin'ny fitsarana tany dia ny zavatra marina sy ny zavatra nitranga dia sahirana ilay juge na ilay magistrat hanome liberté provisoire Androly. Na ry Rambola koa ary ohatran'izany, na ry Berija koa ary ohatran'izany. Satria zavatra anankiray ny tena zava-dehibe. Hoe tonga ny daty zany fitsarana Androly ohatra. Dia efa vao maraina amin'ny valo na ny alina n'iny akory dia efa miantso ministra hitandremo tsy mivoaka io. Tsy azo avoaka ao Roly fa hanahirana nareo raha sanatria manao erreur ka tsy mamoaka ny Roly ao satria hangataka ny liberté provisoire izy. Tsy azo avoaka Roly, tsy azo avoaka Ramboly, tsy azo avoaka Berija. Tadio fa misy limitiny en temps amin'ny resaka fotoana ny azonao hitazomana olona ho any amin'ny mandat de dépôt. Fa isaky ny tonga amin'ny fotoana hoe lany ny mandat de dépôt, ny durée par rapport amin'ny lalàna ny mandat de dépôt amin'ny Ramboly dia hamoronana dossier foana izy tapitapika eo. Dia misy dossier foana zany rehefa tonga le fotoana hoe lany ny échéance an'ity tsy maintsy mivoaka le olona raha ny lalàna dia hamoronana drala dossier ity indray misy procédure, ity indray misy an'izao dia tsy afaka mivoaka le olona. Fa ny an'ny Roly tena gravy ary ça dépasse l'entendement et vous allez apprécier. Ho tsapanareo eto fa tena hoe tsy lahim-boto no mitondra ny firenena. Tsisy ninona azon'ny le mpitsara lazaina satria inona ny antony ho ianao. Zao aloha zany alao hazava tsara fa raha maninona Roly na reo le migadra politika ao am-pigadrandreo dia fantatry ny malagasy hoe iza no tompony nandraikitra voalohany ary olona firy izy ireo. Ry Bijo sy ry Vatomanga, Pierre Bleu zany. Tokony hieritreritra amin'ny zavatra tokony ataony ary tokony hamoaka an'ireo olon'ireo aingana. Tokony hamoaka an'ireo olon'ireo aingana. Zao le zavatra nitranga ahafahanareo mahalala azy. I Roly hitanareo angambany izy ny fotsy volo be.
Fa taloha izy hitanareo hoe tena tanora hoe ohatrany hoe mbola jeune, fa raha tsy diso nandoko volo lery. Any moa izy tsy afaka mandoko volo, fa de hita izy iny hoe voaka tena izy d'origine amin'ny maha hoe efa mahabebe taona azy iny. Ka rehefa bebe taona izay ianao de tensionnaire, diabetika koa izy de marary fo koa izy. Marary fo koa le le akama zany. Ka nisy fotoana izy tao am-pigadrana tao, ranon'harcèlement azo, tena narary ary tena narary. De nitsaboiny ny dokotera mifonja izy, ary rehefa nitsaboiny ny dokotera mifonja izy de tena voasoratra noir sur blanc mihitsy hoe tokony evakuena ty olona ty. Zany hoe misy dossier médical zany, fond de dossier ho an'ny Rôly. De amin'ny mamaky aveliko an'ireto zalahy rehetra de hoe alefasin'ny dokotera amin'ny ministère en santé i-expertisena zany, contre-expertisena azy. Contre-expertisena mbola ny avertira aleoko manko tonga de niteny an'izany de nizao. Mba ho fantatry ny malagasy retany ren-danitra fa tokony avoaka tao io olona io tsabony. Ary ngiaram-bola koa de ohatran'izay ihany tsy efa tazomina amin'ny sérum. De zao. Contre-expertisena ny fahasalaman'ny Rôly de niconfirme koa le dokotera ministère en santé hoe tokony evakueny ty rangahy ty fa maty aty olo ty. Tsy nirarahin'ny zalahy zany tsaboy ao. Mafy saina moa Rôly. De nisy tafatsangana iny de izy marina mihitsy le tenin'ny vadiny iny hoe izy mijoro elo eo ary efa matahotra mafy mihitsy zay hoe ekapoka izy ka ho faty eo. Azo adino reto tokony mitondra chaise pliante amin'ny manaraka mba hipetrahana. De aloha zany fampatsiahivana. Nandeha raha ny fitsarana omaly. Eritrereto zany ny fanjakana nanao ny ordonnance hoe tokony evakueny ty olona ty. Ny fanjakana mbola ny contre-expertisé. Ary reo dossier reo nangatahana liberté provisoire na evasanina. Ao amin'ny evasanina zany amin'ny hôpital malagasy. Satria any an-dafy. Akory ny agagana fa rehefa tonga tao amin'ny fitsarana omaly ity mpitsara rehefa miverifie ny dossier iny tsisy fond de dossier médical tao anatin'ny dossier Rôly. Iza zany ny jilamboto, iza zany ny tsy valary faingan-tanana nanala an'io dossier io tao anatiny. De raha ohatra zany Fleurina Kotomalala Marivo Salosana tsy nanao investigation, tsy nanadiady de le mpitsara ny voaendrikendrika kanefany tsisy azon'le mpitsara atao mihitsy. Sauf kosa nga hoe alohany nahatongavan'le mpitsara teo amin'ny fasin'ny Rôly de ny fanarahany hoe asoro tao le dossier médical de mody surpris tsika mody adala fotsiny hoe aizany dossier médical anao zany tsisy an'izany tsisy an'izany ahoana ahafahako amin'ny liberté provisoire anao nefa tsisy fond de dossier akory ataoniko. Aizany dossier original zany. Zany hoe cinéma zany natao teo masin'le avocat. Fa le zavatra efa voalanjalanja tany ambadika tany hoe asoro ao anaty dossier, anaty fond de dossier anao io
dossier médical io na dossier médicaux io satria pluriel lay izy dia tsy motivé amin'izay fotoan'izay ny demande de liberté provisoire na ivasanina ny roly. Teo anatin'izay fanadihadiny zay no nafantarana misy iny baiko hoe sahirana fa tandremo so avoakanareo roly fa avy any ambony mihitsy mibaiko hoe tsy mahazo mivoaka io. Ka raha te ho sahirana ianao amin'ny hoavinao amin'ny asanao de ataovy avoay roly fa mety possible koa ny ainao nanaraka amin'io. Tokony ho fantatritsika malagasy aho averiko ihany. Eto zany de miala tsiny amin'ny ordre des journalistes zany Antsisy moa syndicat ny Madagasikara. Miala tsiny aminareo aika ianareo zany tena miala tsiny tompoko, miala tsiny miala fondro fa aika ianareo manao tsara ary mireklame mirevendiquer koa ny amoahana ny roly sy ireo gadra politika ireo. Miala tsiny indrindra tompoko. Tohizo ny solidarité. Miala tsiny tompoko. Ilery zany ny tena managadra ary tsy milasa ny lepandy. De zao tokony ho fantatritsika de anao manana kakay amin'ny roly fa amin'izao fotoan'izao i roly no tena mitondra ny tolona any Madagasikara. Ankoatran'ny mpanao politika aty ambadika. Amin'ireo mpanao politika sasasasa misehoseho ireo eo ampelantanan'ny Andry Rajoelina izy no misakafo. Samy teny anareo an'izany. Mila fitandremana tsara ny fanaovana zavatra sy fametrahana zavatra ny Madagasikara fa enjana ny infiltration ataon'lery. Amaranako azy de zao mahatonga ana miteny roly no tarika ary anisan'ny héros miaraka amin'ny Berija amin'ny tolona. De satria zao ny zavatra teneniko anareo. Io zavatra ataon'ny roly io de miankina manaina. Miankina manaina. Satria i roly irery no ny sa rehefa nandeha ny ankety taty andafy taty Frantsa no samy joro manao vavolombelona no se constituer témoin ary témoin principal vavolombelona fototra amin'ny resaka blanchiment, amin'ny resaka bien malaky ananako zany dossier zany. Tsy hoe roly no mampiresaka na hoe roly zao ananako ny dossier tompoko. Ananako daholo ny ankety, ananako daholo ny audience natao no ny antony maro samihafa mahatonga ana manana an'izany. Zay le izy ho an'le namana mieritreritra hoe karitana journaliste reny samy mahazo azy daholo fa zadino se fa misy dikany lehibe le olona raha manana an'le qualification hoe journaliste d'investigation. Misy dikany lehibe. Ananako io tompoko. I roly rehery no se constituer témoin principal amin'ny acte sy ny zavatra maloto rehetra maromaro natao sy niseho tao Madagasikara nataon'ireo mpitondra ireo tamin'ny transition. Du moins izy rola no teneniko ireo. Izy irery no nasa. Za miteny anareo
ahafahanareo mievalue a misy olona tia mitsoka atsona eny misy aloha efa vonona atsona hoe ndao ranga ataovy amin'izay le témoignage amin'ny anina sy ny karazany matahotra izy misy olona tia na iseho vahoaka fotsiny ary de matahotra takin'iny ary tena sakaletaka takin'iny zay mahatonga ana miteny anareo hoe l'héros national actuellement c'est Roly. So avoaka andralao mihitsy io tant que mbola mifanaraka Pierre Bleu Sibitro de Roly mamay ary tsy tafavoaka Roly. Fantatritsika malagasy zany zay araky tsy nampafantatra anao akory fa ianao nefa miteny hoe ireto ny mampijaly antsika fa namafisiko ny fitenenana hoe ireo tokoa ny mampijaly antsika mampijaly anareo ny sin'izao figadrana sy ny karazan'izao anafaranareo taranaka sy ny karazany fa zay ny valim-panontaniana zay ny valim-panontaniana ary efa fantatry ny malagasy hoe iza ny manakenda-azy dikan'izany zany ny tolona ataontsika malagasy efa à moitié vita satria efa fantatritsika ny olona manakenda-tsika efa fantatry ny olona mamely atsika efa fantatritsika ny olona mampijaly atsika. Donc on sait déjà où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ira, quelles sont les solutions, quelles seront les solutions, quelle stratégie adopter. Parce qu'on sait, à partir du moment, fantatra ny formule, fantatra ny domaine de définition, hainao ny mialigner an'le résolution, dia ny vokadory ianao iny le mahazo fin sorofin. Fa raha tsy fantatra akory ny domaine de définition, FDX ozy le akamako zay. FDX ny domaine de définition sao de tsy hainao loha zany. Rehefa tsy fantatrao ny FDX, rehefa tsy fantatrao ny domaine de définition, de eo anao ny taraiky ary eo anao mivery kanefa le izy amin'izao fotoana zao efa fantatra de mety alehan'le calcul fotsiny tsika de verifiena hoe tena marina ve le izy sa diso de vita. Asorona ao anatin'le saintsika zany sy ny fitondran-tenantsika ity isika sarokenatra amin'ny tsisy dikany ity, ity isika misakindrokindro amin'ny tsisy dikany ity, de hitanao fa miova sy andeha aingana ary malakilaky kokoa ny lalana andehanantsika. Ka zao hoy ianako asa sy rikmanana hoe azo ilozanao. So indray nareo tafaka ilozanareo za. Veloma. Azo ilozanao hoe rambola azo atao hoe aoka kely aloha amaiza manindry fo ty valizinao miangavy ao mba petrao ty mba mety zare ainao io faraparany ampitosika hoe anavotany ilay fitiavanao zay nadorotoro azy ela palaty tena toliako
Fa movemba fantatrao Fotsinotsinoanao Raha tena ianao izao Reny lasany ty fiariko nandao Teniako ny rovitra Saiko ny pitsoka Ny hoaviko potika Vita tanteraka ny amiko Tsy resaka ny olasaina Fa tena ho zavatsy tany Ny ahitanao edy fiankary Anome lamosina Ela palady Tena ndoliako izy Azinao zanao Azinao zanao Nambola azo atao Auka kely aloha Amaiza manindry fo Ty valizinao Miangavy ao mba apetrao Ty mba mety zare Anao e faraparany Ampitosikao Amavotany Ilay fitiavanao Saina duro ai Della palatie Tena doliako izy Azinao zanao Azinao zanao Azinao zanao